Eto moa isika anio anatanteraka ny lanonana famaranana sy ny fizarana ny sertificat momba ny teny sinoa. Voninahitra lehibe ho any miteny eto anohanarao amin'ny solitena Institut Confucius Université Antananarivo. 我非常的荣幸感谢。第一，我要表达感谢。 Ny voalohany dia ny fisaorana sy fakasikana ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny ministera fampianarana ambony izay ministera PIA nametraka fitokisana tamin'ny Institut Confucius Université Antananarivo. Ny fanolorana anay io andraikitra fampiofanana io tesino eto amin'ny polisy dia tena voninahitra lehibe ho anay tokoa. Manaraka izany dia misaotra manokana zavatoa mampifasosaody ny filohan'ny vondrona Etiny. Ny fahaizana mandamina sy ny fitariana mahomby nataonareo no nahafahana nanokatra ny sy nahavitana izao fiofanana amin'ny teny sinoa amin'ny polisy ireto. Amin'ireo dimampolo dia misy 12 nahavita soamantsara ny fanadinana CSK dingana voalohany. Izany dia proof fa raha misy ny finiavana dia misy ny vokatra. Arabaina izy ireo ary entanina ihany koa mpianatra hafa mba hanohy satria ny fianarana dia tsy manapetra ary ngezaka io no fahombiazana raha-pitso. Eto dia manamafy fa hanohy hatrany fiaraha-miasa amin'ny kilasy Confucius izahay amin'ny alalan'ny fanomezana mpampianatra matianina fitaovana mahomby ho an'ny kilasy polisy. Mananteny izahay fa tsy hijanona eo amin'ny dingana voalohany izy ireo fa hiroso hatrany hiakatra amin'ny dingana manaraka ary hanokatra lalana vaovao ho an'ny tenany. 学员不要放弃，继续更高级别的中文学习。最后，在 ary amin'izao taona soavaly sinoa amin'izao dia mirahsoa anareo rehetra izahay ho taona feno hery sy fahombiazana, taona ahafahana mandroso aingana tahaka ny soavaly mihazakazaka. Marahasoa ny Madagasikara ary iroborobo mandrakariva ny finamanana isy eo amin'ny Chine sy Madagasikara. Misaotra tompoko lahy, makasitraka. Le certificat que vous recevez aujourd'hui n'est pas un simple document administratif. Il est la reconnaissance officielle de vos efforts, le symbole de notre volonté de progresser et un pas concret vers une police plus professionnelle, plus moderne et plus ouverte sur le monde. Ces certificats vous incitent également à briguer le niveau supérieur. Chers policiers certifiés, je vous encourage à valoriser les compétences acquises, à les approfondir et à en faire un levier au service de l'État, de la population et du rayonnement de la police malgache. En conclusion, je formule le vœu que ce programme soit pérennisé et élargi afin que davantage de policiers puissent bénéficier de ce type de formation à forte valeur ajoutée, avec toutes les promesses que vous aviez annoncées tout à l'heure. Vive la collaboration entre la police nationale et la classe Institut Confucius et du groupe PTNI. Vive la DRFC, vive tout le monde. Merci. Isorako manokana Ramatoa SG satria ny loharanona ahitana amin'ny fampianarana amin'ny teny sinoa dia avy any aminy ihany koa tamin'ny fotoana sitrika ihany koa ny directeurny DRFC izay anilantsika manakariva ka tsisy na inona dia tsy ho adiniko ny mpampianatra
satria tamin'ireo mpianatra reo dia nisy nampianarin'ny madame Jiansy ary nampianarin'ny madame Marina. Tena hitako fa navita be reo matonareo mainteny. Profony zany a faly be a nahitanareo mainteny a ary manam-pinoana fa tsy hanao asesika ay fotsy dia atoy dia tsy hanao tsony fa mino aho fa anao hatrany amin'ny asesika 4 ary ireo zay efa navita asesika 3 dia ho ampianarina manoka asesika 4 izy teo ho ampianarina manokana araka laminy directrice Priska dia hiakatra koa. Tiana koa milaza aminareo fa ny école Pétinizy nahazo ny classe Confucius voalohany teto Madagasikara. Ary ny classe Confucius dia efa natomboka ay tamin'ny 2019 ary amin'izao fotoana izao a dia voatolotra anay ny indépendance ny fahaleovan-tenanay satria izay no mianana mpianatra be indrindra manerana amin'ny Madagasikara. Manarakarak' zany tomboko lasy tomboko vavy dia eo koa ny tenenako fa tsy anareo reny no mpianatra pôlisy fa ndray mandray ny mpianatra dia be pôlisy ary ao anatin'izany mpianatra pôlisy zany a ny dadany ny mamany ary ny zanany no nahazo voalohany ny faninana tany Sina tamin'ny ankizy frantsay amerikana sy dia mbola zanany ihany koa voalohany. Ao aminay koa dia feno mpianatra maramila ohatr'izany ary ny zanak'ilay colonel zay koa nahazo voalohany tamin'ny teny Sinoa ary dia indrosady izy zay a no misidina eto amin'ny ambasady manantena ny zanakareo fa ho avy any aminay. Tomboko lasy tomboko vavy koa etona raha lava loatra ny teny mamona aminaina fa ny amin'ny teniko dia mampirisika anareo fa izahay avao amin'ny classe Confucius dia mbola vonona anohitra amin'ny farany ny fampianarana anareo ary ankendry ny atonga anareo any amin'ny avo indrindra. Raha sendra mahita anareo eny an-dalana dia mampikopakopa tanana ohatr'izay zay dia fisaorana ampia be dia be avany aminareo. Oelavelona ny fiaraha-miasa ny Institut Confucius sy ny pôlisy pirenena. Oelavelona ny fiarahan'ny classe Confucius sy ny pôlisy pirenena. Oelavelona ny fiarahan'ny Madagasikara sy ny fanjakana Sinoa. Makasitraka tompoko. Ankasitrahana amin'ny anarana Andriamatominisitra amin'ny anaran'ny pôlisy pirenena iray manontolo ny ezaka rehetra izay nataontsika nahazo sertifika teo. Tsy tonga tamin'izany tanjona izany tsika raha tsy teo ny fiara-miasa teo amin'ny groupe Petini. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny zavatra rehetra izay nataonao ho an'ny pôlisy pirenena.
Francesca Catherine-tsika raha tsy teo fiarahasa tamin'ny Institut Confucius. Makasitraka andrilapetraka. Dia rahasoanareo fotoana sy namanareo ity taona ity mba hitombony ny mpianatra malagasy ary ahazo ahavo amin'ny fahaizana teny sinoa ambony hatrany mihoatra an'ireo firenena rehetra maneran-tany. Ho an'ny mpampianatra ny mpiara-miasa rehetra fa no niezaka izay nataonareo no nahafahan'ireto polisy reto nahazo an'ireny sertifika reny ny faninana niaraka tamin'ny olona hafa rehetra. Tsy mora le izy satria ampiarahana ny fiaina-tokantrano ny asa nefa koa tsy maintsy mahita fotoana nahafahana nianatra. Dia izany tsy vita raha tsy miezaka nataonareo mpampianatra sy ny taonko Institut Confucius. Dia makasitraka indrindra tompoko. Manarak'izay ny antony misy izao fampianarana izao moa dia fantenenina teo ihany hoe sitraky ny fitondrana malagasy tokoa raha hitombo ny fiarahana miasa eo amin'ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana any Chine. Izany dia eo amin'ny lafiny tourisme. Inona moa nahatonga n'ity fianarana ity rehefa nohadiadiana hoe fa inona ke mahavitsy ny touriste chinois tonga eto Madagasikara nefa tena hoe ataoko hoe raha ny culture chinois dia tena hoe io no tena fomba fanaon-jareo tena betsaka indrindra mivezivezy ao anatin'ny tany Chine izy fa mivoaka koa izy any ivelany. Dia rehefa nohadiadiana dia hoe tsy fifankazahoana eo amin'ny teny. Ny polisy zany no jerenay manokana hoe vitsy ny polisy mahazo ny tenin'ilay sinoa. Dia izay no ezaka nataon'ny eto ministera amin'ny filaminam-bahoaka mpianatra teny sinoa an'ireo polisy ireo. Misy ihany koa rehefa jerena hoe ny sinoa ny eto Madagasikara no manadanja indrindra raha miresaka varotra sy ny industrie. Reo zany no tena mitarika asa be dia be ho an'ny malagasy eto Madagasikara. Dia mba ahafahana koa satria anisany mandray anjara feno amin'ny fanomezana taratasy amin'ireo investisseur ireo ihany koa ny polisy-pirenena. Dia mba hanamora zany ny fampiresahana. Dia izay ihany koa antony anankiray nataona izao fanarahana fiara-miasa ho amin'ny fampianarana teny sinoa ho an'ny polisy-pirenena izao. Noho izany antony rehetrarehetra izany dia maniry izahay lehibe anareo ny anohizanareo hatrany amin'ny fianarana efa notohizanareo io fa tsy hijanona eo amin'ny niveau io ianareo. Dia maniry ihany koa izahay mitohiza fiara-miasa hatrany eo amin'ny Institut Confucius miaraka amin'ny PDG amin'ny groupe Petini ny fanomezana fiara-miasa mba hivoatra bebe koa hatrany izany fiara-miasa izany ampitombo ihany koa tsy ny niveau an'ireo polisy raiky ihany fa ny isan'ny polisy mbola hisitraka izany fampianarana izany. Dia mirary soa antsika rehetra ho an'ity taona 2024 ity. Makasitraka.